Fa iray amin'ireo vondronkely natsangana tao anatin'ny rafitra tetezamita ny force d'intervention spéciale na ny FIS raha ny nambarany mpitarika azy ara dia mifarana ny asan'izy ireo rehefa mipetraka ny androm-panjakana vaovao. Nanao fanadihadiana Vola Ravoavy nakansary Mamy Rasomanaivo. 10 taona katroka ny 9 Janoavy zao no nisian'ny force d'intervention spéciale na ny FIS izay tarihan'ny colonel Lilson René tapitra ny asan'ny FIS rehefa tafapetraka ny fitondrana vaovao ho ihany izy nandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taona izay notanteran'izy ireo androany. Ny FIS zany sarotra ny laza hoe tanteraka ny sakansiandavany mission izay nampanaovina azy fa azo atao hoe miaritra ny mafy ary ny zaka zany faran'izay zavatra enjany indrindra tato anatin'ny transition zany ny élément FIS afaka mirehareha fa naharo ny androm-panjakana izay anisan'ny mission ny foloalindahy satria ny mission ny foloalindahiny dia miaro ny olombelona ny fananany ary ny androm-panjakana zany hoe mission ny foloalindahy no nataon'ny FIS toditra mantsara amin'ny fifidianana antsika zao ary hiatrika ny valina zany fifidianana zany rehefa vita ngamba zay valiny fifidianana zay dia vitatreo ngamba ny mission ho an'ny FIS tanteraka fa ny missionnay zay foloalindahy moa mitohatra ny trano mandrapa retraite ny fandiniako azy raha vao mipetraka ny fitondram-panjakana dia miova endrika indray ny asam-pandraketina ny personnel ny FIS tsirairay dia mety mandeha mandray andraikitra hafa. Eo ambany fibekon'ny folo alindahy ny FIS ary herivondrona ny olona avy amin'ny miaramila ny polisy ary ny gendarmerie. Nampatsahivy colonel Lilson René fa asa maro no efa vitan'ny FIS atao anatin'izay fotoana nisian'izay asa izay mifandraika amin'ny asan'ny folo alindahy. Ny tena nampiandraketina ny force d'intervention spéciale dia ny fiarovana ny androm-panjakana satria nandritra ny transition izay nisiana crise dia betsaka ny zavatra zay na ny elingelona na ny tsy fandrimpahalemana teto an-toerana na ny menasy aza avy any velany. Reny fananganam-panjakana ny CCS reny dia saika aloha laharana hatrany hatrany ny FIS nandamina ny reny raha tsy tanisa fa tsy ny fandaminana ny fort du Chêne izay nitarihin'ny général Ravalmana dia nanampy teny ny FIS ary lavo teny aza ny miaramila ny FIS Ramarson tamin'ny fotoan'iny. Ny fandaminana ny coup d'état teny Banivato dia ny élément FIS anisany miaraka tamin'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra nanatanteraka niny famahana niny olan'iny. Salamizay koa ny famongorana ny mpanao kidnapping ren-dahiny raha tsy tanisa fatry Tsersolvelo Régis Relizé Radzafara sy ny sisa dia nanao ny endso zavatra ny élément FIS famongorana ny mpanao attaque à main armée agnisan'ny henjana indrindra teto Madagasikara dia ny FIS na nitety ny faritany rehetrarehetra namongotra n'izany asandahalo zany. Teo koa ny asandahalo izay tena goavany indrindra nampikaikaikany maro ny affaire remenabila reny dia anisan'ny loha laharana tamin'ireny ny élément FIS namongotra n'iny asandahalo iny. Nandritra ny lanonana androany ady nisy ny fanakalozana fanomezana izay nataon'ireo ekipan'ny FIS ho mariky ny asa ramanitra.